Mitotongana ny sehatra ny fampianarana ary niena ny faripaizan'ireo mpianatra mandrato fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hoy ny fanehoan-kevitry ny tompon'andraikitra eo amin'ny sekoly K MADA Fampianarana androany. Tokony hisy manoloana io ny masotsivana ifantenana ireo mpianatra tokony ho raisina eny amin'ny Université tsirairay avy raha ny fanazavana. Tamin'ny taona voalohany izay aloha niraisinay izany se tonga jereny tena janona dia hitanay hoe latsaka dia latsaka. Indrindra ny fahaizana tenim-pirenena eo izany tena olana le izy. Dia tena nalefa mihitsy ny fanentanana hoe andao ampiakarina ny leta ny fahaizan'ny mpianatra mba hisian'le hoe ny asa raha moa vitsy dia rositsika hoe latsaka izy dia ahoana moa ny ahitany asa na ny tsy fahaizana tenim-pirenena azy dia izay natonga le hoe nanjary misy fantina izany seleksiony amin'ny idiran'ny mpianatra. Ilaina ihany koa ny fitrandrana amin'ny fahaiza-manao ho an'ireo tanora nandrato lalam-piofanana teny amin'ny sekoly ambaratonga ambony. Ialana amin'ny tsy fananana asa raha ny fanazavana hatrany. Fa tsy maintsy izany tsika manana mpianatra mahay manorina asa satria raha iandry tompon'andraikitra amin'ny asa daholo dia hitady asa daholo dia tsisy tafasa izany afa tsy kely montsy. Dia eo izany ny fanampin'ny université tsirairay avy hoe tsy maintsy mitrandraka an'izay izy sao lasa université manofana chômeur. Dia ao izany ataontsika hoe fanampy izany reny. Fa amin'ny accréditation raha teo aloha misy fanontaniana amin'izany mihitsy hoe nakaiza ny mpianatra ireo nahita asa ve izy. Dia izay izany ampanabe rehetra izany karazana ao anatin'ny adi-tsainy ireny hoe ahoana ny anofanana an'ireto tanora reto ho aiza izy reto. Manomboka androany ary ahatra 3 andro ny varavarana misokatra ho an'ireo tanora mikasa ny andrato fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony tetsy amin'ny Université K MADA Fampianarana Ampandrana. Esika izay natao hanomezana torolalana ireo tanora hisafidin'ny lalam-piofanana izay tokony arahiny.